Anterina indray ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa ianao ato anatin'ny fotoana ny fampolo no namony ainy mananika ny 80 ireo naratra ireo aloha anotare marika voaray siry no mitatitra amintsika ny Atsiprian zay. Ikika taraina izany no nitranga teto amin'ny Hazira izy raha maty kosa ndray ka ny hôpitaly no niantso azy ireo. Dia tsy tanay zavatra nitranga tany fa efa taty amin'ny hôpitaly izy vao niantso anay. Efa no tonga ny mpikamba ny gouvernemanta raha toka tamin'ny 5 ora no nitranga ny loza tetsy Mahamasina. Tamin'ny ora io no tonga teny an-toerana izay mpanao gazety anao fanadiadina saingy tsy navelana ka vaovao tao anatiny mihitsy. Vao niditra ny vavahady dia efa voasantrany teraina eto Madagasikara eny amin'ny kianjan'ny Bariany Mahamasina no hanaovana ny lanonam-panokafana délégation maro avy amin'ireo nosy rahavavy toy ny La Réunion, Comore, Mayotte, Maldives no nisy afaraika 12 ity. Fa efa tonga eto Madagasikara avokoa ny ankamaroan'ireo atleta vahiny andray anjara amin'ny lalao toerana anaovan'ireo atleta ny fanazarantena toy ny taranja hazakazaka amin'ny bisikleta ho an'ny seselle ary ny karaté ho an'ny Maurice ny Atsiprian zay. Ny maraina telo sady eo amin'ny lafiny fampiantranona teto an-tokotany no napetraka ireo bisikleta entina hiatrehana ny taranja hazakazaka amin'ny bisikleta feno ny trano fandraisam-bitara. Et on a 6 encadrements. Et là, on attend, parce que l'hôtel, on ne va pas laisser là dehors. Ouais, l'entraînement, on attend les voitures, mais on n'a pas l'information encore. On attend, depuis ce matin, on attend, parce que nos coureurs, ils sont dehors, ils attendent. Il faut qu'on ait avec les cyclistes sur la route, on ne va pas laisser aller tout seul. Il faut qu'une voiture, mais là, on attend les voitures, on n'a rien entendu. Pour trouver l'information sur les événements qu'on va les faire, là, on attend, on dit où les parcours, rien. Tu vois, on attend, tu vois, c'est un peu la tête en bas, hein. On tourne en rond là. Any amin'ny lavarangamben'ny hôtely misy azy kosa no manao fanazaranteny ireo mpiangaly Ayad Karaté Mauritiana. Ny safidy ny tsy resaka mahakasika ny fandaminana amin'ny ankapobeny izy ireo no ny antony maro. Tsy ahivina fa miparitaka amina trano fandraisam-bahiny samihafa ihany koa ny délégation. Malheureusement pour l'entraînement, on n'a pas eu d'une salle convenable. On s'entraîne sur la terrasse, ici même, sur les durs. L'idéal, ça aurait été sur les tatamis de karaté. Voilà. L'équipe de karaté, c'est 27 personnes. Lesoka maro no mipotra tsikelikely no tsy fahampian'ny fanomana an'ireo mpikarakara. Misy amin'ireo hôtely no mitaraina fa tsy mbola nandray vola avy tamin'ny fitondram-panjakana. Misy ihany koa ireo fiara-pitatra no misedra izay olana izay. Volandreo anefa no hivahiny eto amintsika ny vahiny. Ny safidiny tsy aneo endrika sy feo moa izy ireo no ny tahotra. Lafim-baovao mahakasika ny fampianarana kosa indray mendrika sazy enjana ireo mpitandro filaminana nanao fihetsika mamoetra tamin'ny mpianatra teny Akatsomaly ho ny fanehoan-kevitra samihafa fa nitsakitsahana tanteraka ny zoma olona ireny nitranga ireny sy akatsy azo ekena sy andeferana mihitsy na iza Andomiaratiana sy Mathieu Prince. Nanaitra ny maro sy ny mpanara-baovao ny zavantranga teny Akatso nandritra ny fitokonana nataon'ny mpianatra omaly. Nisy tamin'ireo mpianatra voasambotra ireo no niarany daroka sy ny vonona nataon'ny mpitandro ny filaminana tao anatin'ny faritry ny université. Niparitaka tao anaty tambazotry sosialy ny horonan-tsary mirakitra izany ary nivoaka tamin'ny fampalalam-baovao maro samihafa ihany koa. Tsy rariny ary efa nitsakitsahana tanteraka ny zon'olombelona ny fihetsika toy ireny ho ny fanehoan-kevitra nentin'ny mpampianatra iray no sady mpiaro ny zon'olombelona. Style be tsika zao pimpimpimpy eraky ny tanàny ty amin'ny resaka jeu des îles nefa ndreny fa ny zavatra mitranga aiza le tompony andraikitra e sa hoe manao maquillage be tsikoky eto foana tsika mody be monsieur milay etsero madio ny tanàna milamina kanefa angeva mahazo an'le mpianatra mba misaina ve le tompony andraikitra ary ny élément anareo élément vendrana tsy mahalala kokona ohatra ny ahoana ny fanaovana arrestation
ohatrin'ireny ve fanaovana arrestation ka raha tsy misambotra dokotra izy tiana misambotra tsy haiko kisoa ka tsy atao ohatrin'ireny mendrika azy ary tsy azo avela fotsiny amin'izao ireny mpitandro filaminana ny OPF ireny hoy ny fanazavana milaza ny andrefa petra ny tenany raha toka minimangina sy tsy manisy toy ny indrara iny ny tompona andraikitra mahefa raha ohatra kosa tsy misy enquête ary tsy fantatra hoe iza reny manam-pahefana mpitandro ny filaminana anao ireny fa dia za zao kosa ny andeha hitory tsy afaka atao an'ireny tsy afaka hoe isaky ny soreninareo dia ho atao anareo ohatran'ireny foana ny mpianatra ninninona zavatra mitranga ninninona zavatra mitranga teny Ankatso ninninona antony tsy maintsy ataovinareo ny enquête amin'iny ary teneno hoe izy ireny asory izy alefa asoa fitsarana miaramila na tsy fantatro fa tsy azo nataonareo ohatran'ireny ny zanakay ninninona ho azy zavatra mitranga mety ho diso izy mety diso tsy dirako fa tsy fanajana ny zon'olombelona ireny ary rehefa tsy hainareo maîtriser ny élément anareo dia aza mitsofotsofoka amin'ny zavatra ohatran'ireny be style be nareo araky ny tanàna manao pimpon satria tonga vahiny tsika dia mahay manaja ny vahiny fa zanakitsika eto ataonareo inona pitehana ny université pitehana ny fampianarana dia mbola ohatrin'ireny koa ny anaovanareo ny zaza malagasy ok'izay mazava ny asan'ny mpitandro ny filaminana hiaro ny vahoaka sy ny fananany fa tsy ampiseho sandry amin'ny vahoaka indrindra hoe mpianatra tsy tokony atao mihitsy fikasetana surtout hoe anao mpitandro filaminana tsy tokony sikisitana mikasitana olona zany manjary tsy voatandro ireny hoe filaminana satria anao mpitandro filaminana tsy tokony ny anjara mpitandro filaminana moa dia mpitandro filaminana zany tandroka mivozona tokony miaro ny fananany vahoaka sy ainy izy raha tena marina raha vao manao an'izay fiatraketrahana mikasitana an'izay no dia tena mividy de pouvoir izy amin'izay nanao toy-vakana ny fanaokevitra tao anaty tambazotra antserasera nanaitra ny maro ny teny navoaka ny mpiaradia amin'ny fitondrana izay manome rary ny ireny fihetsika ireny mbola narahy ny teny marary ihany koa izany ka nandrehitra ny atezerana ireo mpikirakira Facebook tsy ny andry ela fa namoaka ny alahelony tamin'ny alalan'ny fanambarana miaraka ihany koa ny mpianatra nambaran'izy ireo mazava tao anatin'izany fa manameloka ny herisetra natao tamin'ny naman'izy ireo tsy miendrika ny mpitandro ny filaminana ny polisy ny zandary ny fanamina anaovany zanakareo izay efa tsy dahalo tsy mijinjo mpianatra ny filohan'ny oniversité na Antananarivo matsiaro voavitaka ny mpianatra manana anjara asa lehibe ny mpitantana ny oniversité amerina ny asin'ny fampianarana ambony raha ity fanambarana ity hatrany dia fantatra fa efa nivoaka ireo mpianatra valy voasambotra ary niveriny eny amin'ny fianakaviany miato amin'ny fotoana tsy voafetra lohatra amin'izao ny fitokonana ny mpianatra hoy ny fanazavana saingy verina naoetsika izy ireo raha mitony fanampitehana ny oniversité manodidina izay vaovao izay hatrany dia manameloka ny herim-pamoretana sy ny herisetra nataon'ny mpitandro filaminana tamin'ireo mpianatra nitaky ny zony teny Ankatso ihany koa anisy SS raha ny fanambarana nataon'ny filohany androany nanamafy ankilan'izay izy ireo fa mbola tsy mivany olana mitohy hatramin'ny alatsinainy izao ny oniversité maty isy ny fionambe ho tanterain'izy ireo amin'ny fotoana io amaritana sy anapahana hevitra momba ny toy ny fitakiana Andomiaratina sy Matio Prince hatrany nivoaka tamin'ny fanginany androany mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra manolona ny tranga omaly nandritra ny fitakina nataon'ny mpianatra nitaky ny zony tsy azo ekena ary meloina amin'ny endriny rehetra ny fikasitanana nataon'ny mpitandro ny filaminana hoy ny fanazavana lasa herim-pamoretana sisa ny mpitandro filaminana fa tsy natao ho tandroka ary nivozina intsony daroka antsojay velokobaya sy ny sisa no nahazo ny mpianatra meloy ny CSS amin'ny heriny manontolo ny fietsika sy faseho masoandro nataony ny mpitandro ny filaminana herim-pamoretana fa tsy tandroka ary nivozana koa dia miantso ho an'ireo izay mpitandro ny filaminana mety mbola miasa ao anatin'ny feon'ny fieritreretany mba tsy amerina intsony ny fietsika mamofady tahaka an'ireny ho zakanareo ve raha ny zanakanareo no misy manao tahaka an'izany any ambadimbadika any mananjanaka nareo aoka tsy anao ny tahaka ireny hatramin'izao miandry ny vahaolana momba ireo fitakina nataony ny CSS mitony oniversité maty sy ny foibe fikarohana maty hatramin'ny alatsinainy ho avy zao eo ny didy mpanjakana na ny volavolana didy mpanjakana mikasika ny fisondrotana ho professeur titulaire ho an'ireo tokony sitraka an'izany enina taona tsy ary nisy fampiakarana professeur titulaire eo ihany koa ireo volavolana didy mpanjakana anankidimy ho fampiarana ny lalàna 1 amby 20 sy 2 arivo tsipika ohatraohatra 5 anisan'izany
ny fiandrasana amin'ny alalan'ny fandraisana fanapahan-kevitra eo anivon'ny fahalan-kevitry ny ministra, ny fandoavana ireo trosany mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra amin'ny fanjakana vokatry ny fampiarana ilay antsoina hoe 3 décret, ary indrindra ny fandoavana ny karamany ireo mpiasa antselika izay efa tsy voalo sy ambakan'izany ny fanatsarana ny université miankina amin'ny fanjakana. Tsy misy mahazo tombony amin'ny fikatsoany fampianarana hoy ny fanazavana, mitaky tsy misy fepetrana mahana ny olany fampianarana ny CSS amerenana amin'ny laony ny asy ny fampianarana. Raha vantany vao mivaly ireo na amin'ny ampahany betsaka fotsiny azo dia azo antoka fa iverina tsy hoela ny fampianarana. Tsy misy mahazo tombony ny amin'ny fikatsony raha ety amin'ny université fa everina fa raha tsy manentsy tadina, tsy manao anjorom-bala, ary indrindra tsy manao zanaky kalafa ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy ny mpitondra fanjakana ankehitriny dia iverina fa tokony hamaly tsy misy atakandro, ary izay no kitika miteraka ny tranga iverenan'ny fampianarana. Anatanteraka fivirimbe ny CSS ny alatsinainy ho avy izao, anapahana sy andraisana fanapahan-kevitra momba ny toy ny fitakiana. Nabaribary ny sendika ny mpiasa eo anivon'ny antenimiran-doolona ny tsy fahaiza mitantana ao amin'ity androm-panjakana ity androany. Tsy mandeha amin'izay loany ny fitantanam-bola ka metraikany amin'ny maha-olona toy ny resaka fahasalamana sy ny sosialin'ny mpiasa izany. Mangataka ny ihany koa fanadihadiana ireo ny mpiasa raha tsy izany ho tonga hatreny amin'ny fitsarana ny raharaha. Hitarainan'izy ireo ihany koa ny fandrahonana sy ny fanavakavahana misy ao amin'ity antenimira ity. Ravirazafy-maina sy tahiriny aina. Tsy mazava ary tsy mangarahara ny fitantanam-bola eo anivon'ny antenimiran-doolona hoy ny syndikan'ireo mpiasa. Manodidina 7.20 miliary ariary anefa antetbolana ity androm-panjakana ity. Mibaribary tsy kelikely ny tsy fananana mitondra fanjakana vola, eo koa ny tsy fahaizana mijery ny tena laharam-pahamehana. Hany ka mitokona noho ny resa-bola ny akamaroan'ireo sehatra rehetra toy ny fampianarana, ny sindika samihafa, ireo mpiasa mpanjakana toy ny sekrenina, ny mpanao lalàna sy ny maro tsy voatanisa. Mandat teo aloha telo amby ampolo ny lolona 17 milliards virgule de bout de poussière fa izao 20 amby folo ny lolona tompoko 19 milliards virgule de bout de poussière ny teti-bola ny antenimiran-doolona tsy azo misolo-penako tsy mandeha formation mitebiteby tamin'ny décembre lasa teo vazo ny karama volana décembre tsy mandeha ny flotte tsy mandeha ny soliky nakay zara zany indray aloha dia ty fidanitsy io zay voany vo Rotoana mahery no tsy nisitraka ny zony toy ny ara-pahasalamana, ny sosialy sy ireo tambikarama toy ny fivezivezena sy ireo tambikarama afanampanantenana azy ireo mpiasa 700 mahery eo anivon'ny antenimiran-doolona. Voasoratra mazava tsara ao fa misy ny vola natao ny anaovana ny entretien ny fiara hatramin'izao anefa dia mijanona tsy fantatra hoe maninona tsisy tsony ny asy maha-olona eo anivon'ny mpiara-miasa le toerana zay iasana eriapefilo fa dia ghetto izany toerana ratsy ny amivabla tsy azo iainana ny toerana iasana amin'izao dia tsy mandray ny mpiasana antenimiran-doolona itsony ireo hôpitaly vaventy izay remboursement zay anefa dia mbola mataonany mba tsy ilazako mety tsy ho azo mihitsy fa mbola misy ihany koa ny sivana maro samihafa vao mety ho azo ny mpiasa izany. Efa tsy mahagaga intsony ny fomba fiadiny mpitondra satria mahazo fandrahoana ireo manohitra azy ireo sy milaza ny marina tao anatin'ny efa taona mahery kitranatrano no misy ary saika olona akaiky ny fanjakana sy ireo manodidina azy no nomena toerana. Rehefa mpiororona tena misy io abrogation hoe ny mpanodikody zony mpiasa tsy abrogena fa omena promotion novembre décembre tsy isy karama dia mahintantana ve zany dia zany ny ampitahorana olo misy ny fanavakavahana amin'ny fanomezana ndraiky atao mpiasa ato tsy atahoranay zany misy fanavakavahana na copinage ato zay namanamana na tsy au niveau ary dia mahazo toerana ny filohan'ny antenimiran-doolona to tamin'ny 23 juin dia fanampanantena fa misy ora-bola mitetina 1 milliard d'ariary amahana ny olana io ary hahazo an'izany dôly na ny personnel permanent na ny mpiasa raikitra
na ny mpitandro ny filaminana na ny assistant parlementaire hatramin'izao tsika lasa resaka mevitra lizy. Mitony fitakiana ataon'ny syndicat ny mpiasa ny antemeran-doolona noho izany manambana ny ampiakatra andrarainy amin'ny fitsarana sy ny paky izy ireo raha tsy misy fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra. Fatako fahatsangana ary nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany teny Akatso ny fiombonam-ben'ny sendika malagasy eto Madagasikara na ny FSMM, sendika ivondrona ny mpiasa malagasy miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana, tanjona ny anafahana ny Madagasikara ao anatin'ny fahantrana. Olona mahay sy manaja lalàna ary mampanjaka ny fahamarinana no ilaina hitondra ny Madagasikara olona ambaran'izy ireo tamin'izany. Andomiaratina sy Mateo Prince. Mitsanga menatra ny mpiasa malagasy izay verina olona manampaizana eto Madagasikara. Mikrosofana ny firenena amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy mijoro, mirahina ny mpiasa, tsy anaiky lembelana amin'ny fanampitehana azy ireo. Hanavitra ny firenena, hampanaraka ny lalàna, hampisy an'izany fitantanana tsara zany, tsara rindra zany, bonne gouvernance, izay ny tolomana eto fa menatra ny mpiasa malagasy. Kidy mpiasa malagasy dia olona manampahaizana daholo no anatin'izany na privé io na public ka menatra izahay satria fahadimy avy any aoriana ny firenena dia voatery zay mijoro niombona ary zay araka ny tenenina teo zay ampiakarina ny standing mbola misy sasany mieritreritra hoe havoavidy ny syndicat na mieritreritra hoe hampanao mercenaire ny syndicat tsia. Na mitandrina ireo olona mikasa nitondra firenena ny fiombonan'ny syndicat ny malagasy. Ampiatra ny tantandalana, ampanjaka ny fahamarinana mba tsy ho lasibatra trano ny vahoaka malagasy indrindra ny mpiasa manoloanjany. Raha misy tsy manaraka ny zavatra tenen'ny syndicat dia aza mieritreritra ny hitondra tompoko. Tsy manongana nizaniza zay fa ray tapitrisa mahery ny mpiasa na miankina fanjakana na tsy miankina io mety mbola maro nohony zany ka tsy ombolalana zay tsy mampitahotra koa tsy manao menazy fa zay mieritreritra hitondra firenena manomboka amin'izao dia manaraha lalàna, manaraha ny rariny sy ny hitsiny dia hajao ny tananao. Raha ohatra ka tena mpitondra ianao mihaino dia izahay mpiasa reto ny tananao na publika na privé ka raha ny tananao ny tapahinao, raha ny tananao ny mongo fofonao marteau sisy asa tsony dia iza nefa ny jinjan'izay ny vahoaka ny firenena tsy ekena tsony zany Madagasikara mahatra zany tsy ekena itsony. Mananjo ilatsakofo dina avokoa ny rehetra na lana vavy saingy takina amin'izy ireo kosa ny ananaviana fampandroso ny firenena fa tsy mifanohitra amin'izay. Ary zay ny angatahanay zany hoe mba prime ministre mahafantatra ny dikany administration natao prime ministre zay tsy andidy ny demokrasia afaka milatsaka zay milatsaka fa ny latsanareo tompoko dia tsy hanabotry ny firenena sy hanabotry ny taranatsika intsony fa hanakatra avo an'ity firenena ty. Le contrat social samy manany vinany ny filoha zay latsaka fa kosa raha vina tsy izy dia tsy ekeny syndicat zay le izy raha vao vina hampiovany volamena hovarahina dia tsy ekeny syndicat zay na iza mitonga eo na vehivavy io na lehilahy. Terakariana mpahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fiombonam-ben'ny syndicat ny malagasy ifondronana ireo syndicat ny mpiasa na miankina amin'ny fanjakana na tsy miankina. Mijoro arofanina izy ireo manoloana ny zavamisy. Irahina anambatra ny feo ka tsy anaika atao fitaovana politika na iarovana fitondrana. Tantandalana i Madagasikara tsy misy ambony lalàna na iza. Zo mpiasa ka raha maampy velomana ary mifanaraka amin'ny voalazan'ny lalam-panorenana sy ny fendreresam-pirenena no anisan'ny tepika notsindrin'izy ireo tao anatin'ny fekevitra navokany. Samy manao izay hitazomanaina sy avelo azy sisany ankamaroan'ny tokantrano malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy afaky ny andro fahagagana amin'ny mpitondra fanjakana izay tsy mijery ny vahoaka intsony ho ny fanehoan-kevitra samihafa. Andomiaratina sy Mateo Prince. Very fanambola velona ny ankamaroan'ny malagasy ankehitriny manoloana ny ady hatrehina andavanandro izay azona vola inanana sisa ary ny mangalatra sisa tsy atao. Ny karama tsy mahavelona ny mpiasa, ny sasany reraky ny tady asa anka mitainginy dabo sisa. Ny tanora lasa vesatry ny fiarahamonina, ireo manana tsy mitsinjomanitra sy fadiran'ovana, ireo manitra kosa mitombo mameno lalana sarabe andro amanalina. Izany sisa ny fiainan'ny malagasy izay nantenaina androso ka nitsendra ny olona tsy mahay mitantana ka nivarina kady. Enjahabe aloha tena tsy tena grave be izy amin'izao fiaina zao resaka fitopenana zany makaleo be iainany rehetra dia tsy maintsy iaina saizakizina mihitsy amin'ny fizahavam-bola zany
satria le fambolena zany efa ohatrany tsy mahazaka tsony le lanjan'le vola zany tsy famehan'le zavatra atao tsony satria zao nanay zao to zavatra midiny atondra ohatra hoe telonjato vahotanany ohatra am'izay a zao mbola telonjato ihany hatram'izao tsy miaka da dimanjato na eninjato fa zay a am'le faniam-bahoaka ohatra ny takany tsy de misy fiahina loatra mihitsy raha ho anay mpivarotra aloha zany de ohatra ny takany tsisy fahafahana ho anay mihitsy zany le fiakazana le vidin-javatra io zany tena mankaleo an'io za misy vola zao tokony hoe iverina tena amboly zany efa le mpamarotsy vola am'le mpamboly tsy misy miasa tsy misy de mifomarina fotsiny manampy sasalambany amelo mivelomanay de mifomarina be mitovy rano eo amin'ny amin'ny 2 alina de mody amin'ny 3 de mikizindray manasa lamba de zay mianjianjika raha mity tanàna ohatra zay fotsiny samy manao zay minana fotsiny zany zay fotsiny izy amin'ny makazavatsy olona fotsiny tsy atao satria vazao hoe mahazo mbola hoampiana an'izany koa leo ny vahoaka leo fantrana leo vidim-piainana miakatra leo jiro sy rano tapaka lava leo kolikoly leo fitsarana amin'ny tanila sy ny maro hafa tsy voatanisa sa manao izay hitazonanaina sy avelona sy isan'rehetra malonjany miandry izay fiovana sy fanovana entiny fividianana lafim-baovao ny politika kosa indray niembotra ny fanajana ny demokrasia ary mampiasa hery sy fahefana amin'ny fanoherana ny mpitondra ankehitriny ho ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina nambarany fa tany tsy tan-dalàna intsony i Madagasikara mampana ihany koa izy ny zotra-pifidianana indrindra ny toeran'ny senisy ny ACC raha nandray fitenenana nandritra ny fanokafana ny Congrès national ny antoko ASVM teny amin'ny foibe ny teny andrahariteny tamin'ity androany ity Ravorazafimainina sy Tahirinena paraingo an'ireo kandida hirotsaka ho fidino filoham-pirenena ny makasika ny senisy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ho ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina manomboka miseho tsikelikely ny fitanilana mpitondra eo ny fanioan-kevitry ny HCC mahakasika ny fizakan'ny filoham-pirenena ny zoom-pirenena frantsay hita mangina ihany koa ny seni amin'ireo endrika tsy fanarahan-dalàna samihafa ataon'ny antokony mpitondra toy ny fampiasana olom-panjakana sy ny fitaovam-panjakana amin'ny fampelezan-kevitra meloan'ny fotoana tena tomombana ve izy ty tena feno ve ny fepetra mba atokavana amin'izany hoe tena fifidianana zay malalaka ahoana ny resaka lisy-pifidianana amin'izao fotoana izao ahoana ny azahoany rehetra matoky fa de tena manao ny asany tokoa ny HCC falatsika azy tena manana an'izany fahaleovatenany zany ve ka tsy miandaniny amin'ny atsina amin'ny aroa manana an'izany fahaleovatena tanteraka zany koa ve ny seni tsy magaga raha miemotra amin'ny fampandrosoana ny firenena noho ny tsy faiza mitantana sy fampifangaroana ny asam-panjakana amin'ny tombontsoa manokana fatrapanitsaketsaka ny demokrasia sy ny lalam-panorenana ny filoha sy ireo olona kaiky azy ka mahatonga ny fiandrianam-pirenena voahosihosy any tsy mipetraka intsony mahatanitandalàna ny Madagasikara ny mpitondra isam-baratonga de voalohany tokony hanaja sy tarika amin'ny fanajana ny lalàna sy ny lalam-panorenana ary tokony ho fantatry ny rehetra ary tokony hoajainy rehetra izany zavatra izany za moa de tsy mianatra mihitsy noho ny laza hoe miemotra ny demokrasia eto Madagasikara aiza le fahalalàna aiza le fahafahana miteny fahafahana maneho hevitra fahafahana mivezivezy fahafahana mivory fahafahana mifanetana ao anatin'ny fanajana ny lalàna ny fampiasana herisetra amin'ny vahoaka tsotra vahoaka mpanao politika zany ny zava-doza indrindra ary zany tsy mampandroso ny firenena ny fametrahana ny demokrasia no antoka anankiray ampandrosony na ra-toe-karena na ra-sosialy na eo amin'ny toe-tsaina ny firenena anankiray toko lasy toko avy fatahoran'Andriamanitra dia anisan'ny tena zava-dehibe ny herim-bahoaka no tsy maintsy andresy ho hatrany ny filoha nasionaly ny HVM mila mifoha antoromaso ny vahoaka malagasy ary ho tonga saina fa efa milentika lalina anaty fahantrana ny firenena izao no anehoana ny safidy amin'izay olona afaka mpandroso tsaratsara kokoa ny Madagasikara tsy antenaina nao fahagagana intsony izao fitondrana izao fa fampanantenana ny betsaka ary ny fanaovana
vato fototra no tena nanamarika ny 5 taona nitondrany apotika ny toe-karem-pirenena ary vola amina miliara dolara no ilaina anarenana izany ho ny filoha teo aloha ery raha Jonary Mampianina saingy mbola maresy lahatra mpamantsy vola ve izao fitondrana izao. 3 miliara dolara no ilaina amin'ny fanamboaran-dalana fotsiny ho ity filoha teo aloha ity izay sady mpahay-toe-karena ihany koa. Ravy Zafimaina sy Tahirina enatrany. Vahoaka miaina anaty fahasahiranana, fitokonana etsy fitakiana trosa tsy nalohan'ny fanjakana, fitotongany sehatra rehetra, lalana ratsy, fako misavovona, jiro tapaka lava. Ireo no tena manahirana ny tontolo andron'ny malagasy amin'ny ankapobeny. Ny filoha sy ireo manodidina azy anefa mandany vola amin'ny fanaovana fampisehoana, fizaozahoana fanao zavatra lehibe indrindra maneran-tany seto Afrika. Miakanjo ambony tsikoko no andikany rehetra izany satria madio ivelany rehefa misy vahiny. Sarotra ny anarina ny lavaky ny fahantrana, ho ny filoha teo aloha ery Jonary Mampianina. Ny lalana fotsiny no mitaky famatsim-bola amina miliara no ireo fanapotehana tsy fampiny fikojakojana saika manerana ny nosy. Zao izy tena latsaka tanteraka ao anatin'ny fasahirana, mihitsoka tanteraka ny vahoaka malagasy. No mila mijoro ianao. Be loatra ny elanelana izay misy eo amin'ny manan-karena sy ny mandro. Be loatra ny elanelana izay misy amin'ny faritra maro samihafa eto Madagasikara. Na eo amin'ny ara-pahasalamana, na eo amin'ny ara-toe-karena, na eo amin'ny lafiny fanabeazana. Hoe avy any Toliara makany a Diego eo amin'ny 2 kilometatra. Potika ny lalana. Avy any Mahajanga maketo Antananarivo makany Tomasina 10 pointy 4 kilometatra. Potika ny lalana. 3 kilometatra. Mbola ireo fotsiny aran-dresantsika. Amin'izao fotoan'izao eo amin'ny 1 million de dollars manamboatra an'ireny lalana sy efa tena potika tanteraka ireny. 3 milliards de dollars zany milaina. Eny tsy maninona andeha zaraintsika roa 1 milliard 500 de dollars. Manana lay antsoina hoe fahaizana mandresy lahatra ve ny mpitondra amin'izao fotoan'izao. Hitadiny vola mba hanamboarana an'izany lalana zany. Mbola eken'ny mpamatsy vola resam-pirenena tanteraka ve ka ahazo an'izany famatsim-bola entina anarenana an'izany lalana potika eto amin'ny firenena izany. Tsy nainam-piasa ny fahefana teo am-pelantanany ve ny mpitondra ankehitriny. Tsy hita tao anatin'ny 5 taona izay tena zava-bita nahasoany vahoaka. Mialalina isan'andro ny antsa ny fahantrana ka mila tsy ahita mangirana. Fataorian'ny distrikan'ny Faratsiosy, Ambatolampy, Arbetafy sy Antsirabe faharoa dia anjarana an-tany fotsy indray anoniona tamin'ireo delegaciona iraky ny baropolitika any Antoko atiky Madagasikara. Ny fametrahana ny rafitra eo anivon'ny distrika commune trany fotony no antony disy ny fionana ary ny fametrapetrahana ny atrehana ny fifidianana sy ny fampandanina ny kandida Marc Ravalomanana Mamy Andrianjafy Tsolofo Mbiasa Antsirabe. Ny district ny Faratsio ny taon'ny commune Vinanoni, commune Ambano district Antsirabe faharoa ary ny commune 12 mandrafitra ny district Ambatolampy dia ny district tany fotsy indray niona ny délégation iraky ny bureau politique national ny Antoko tiky Madagasikara ireto ny ametrapetraka ny lamina ametraka ny rafitra rehetra hatreny fotony mihitsy hatre ny tompona andraikitra sy mipikatroka tiky Madagasikara ny raharam-pirenena no antofidinana tahaka zao ary ho fampahafantarana fa candidat ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana ho avy zao ny filoham-panorona ny Antoko tiky Madagasikara dia ny filoha Marc Ravalomanana araka ny tapaky ny congrès nationaly farany teo raha ny vahoakana tamin'ny fotsy manokana takandreo commune sy district eto vakina karatra rehetra efa vonona ary saho amin'izay fiatrehana ny fifidianana izay. Finiriny tena hoe mpitarika amina mpitapafika noana fa voalohany dia maro ny vahoaka ny mahatsapa ny tamin'ny andro ny president Ravalomanana na teo amin'ny tarana izany mifanabeazana rehetra moa ny tany amin'ny fambolena sy ny fandratalemana rehetrarehetra dia hita hoe miaina tokoa ny vahoaka dia azo lazainy fa mora ho anay mpitarika ohatrana mpitapafika ny ampandanina ny president Marc Ravalomanana satria ny vahoaka dia efa mahatsapa ary tsy herinay na fahalalànay fa ny vahoaka mihitsy nefa tonga saina amin'ny zava-misy ary mpitapafika raha tenena ny zany tiky Madagasikara zany hatramin'ny voalohany
dia tany amin'ny atao hoe 7 sanjato ny vokatra azon'ny président Marc Alfano manana hatramin'izay mbola nisy fifidianana za mino fa amin'izao vanim-potoana zao fifidianana 3 zao dia mbola tsy io zany parrainage zany fa mbola hiasa hitombo izy satria ao ny fanantenan'ny vahoaka mety mba miotra amin'ny fiainana sy hoe fampandrosoana dia andremato président Marc Alfano manana ihany no any hitany sy fatany fa mifandraiky amin'ny fiainana sy tolom-bavoatra zay Antany fotsy zay distrika miaritra ny mafy amin'ny lafiny rehetra mihitsy amin'izao fotoana izao indrindra hatramin'ny taona 2024 raha tsy ilaza afa-tsy ny fampitehan'ny lalana tsy fandriam-pahalemana ary ny fampitehan'ny fiarina tamin'ny tsy nisin'ny ampandray ny garana vokatra garana intsony taorina ny fampitehana ny orinasa dekopandray ny vokatra izy ireo. Fananambarany firotsako fidiny amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena izay ho tanteraina ny 9 novambra ho avy izao. Ny solomam-bahoaka lany izay tany amin'ny distrika ny Kongo Brunel Razafy Androfo any antoko politika madio na ny APM no nanolotra ity kandida ity. Fa tsy azo ekena kosa ny fampiasana hery tamin'ny mpianatra nataon'ny mpitandro filaminana nandritra ny hetsika fitakinany verenany fampianarana eny amin'ny université sy ny fitakinany vatsim-pianarana nataon'ireo mpianatra omaly sy azon'ny mpianatra ny manao fitakina ka ny mamaly izany araka ny fahefany no andraikitry ny fanjakana fa tsy ny mamono azy ireo akoatra ny fampianarana dia noresahan'ny fandaranandroany ihany koa ny tontolo ny toe-karena izay miapotika ankehitriny onja lalaina raha nay vao manana simbola avatsara. Manodidina ny 3 alina ariary ka hatramin'ny 5 alina ariary eo ny vatsim-pianarana mpianatra iray eny amin'ny anjerimanontolo. Ity maroboly ity izay efa tsy mifanaraka intsony amin'ny vidim-pianana ankehitriny. Zom-pianatra manao fitakiana vatsim-pianarana ary tsy azo ekena ny fampiasana hery amin'izy ireo. Raha voalohara-potoana raha teo ny vatsim-pianarana tsisy ny fitokonana nataon'ny mpianatra. Nokian'ny solomam-bahoaka Todsoa Andriamampandry ihany koa ny fanehoan-kevitra nataon'ny olona akaiky ny filoham-pirenena izay nanome rariny ireo mpitandro ny filaminana nanapatra ny heriny tamin'ny mpianatra tao anatin'ny faritry ny université. Ihemitra talohan'ny falaovan-tena mihitsy ny vidin'ny produit vanille verte raha ny amin'ny faritra Alanjirofo. Ankoatra ny tontolon'ny fampianarana dia tena tafalatsaka ny katerena ihany koa ny sehatry ny lavanila eto amintsika izay anisany anaovan'ny mpamboly antsoavo. Tsy ny lavanila ihany ny apotika nandritra ity fitondrana ity ho an'ny faritra Anaranjirofo fa anisan'izany ihany koa ny vokatra Jirofo, ny letsia sy ireo volo fanondrana maro mampiavaka ny faritra. Malahelo ny vahoaka Alanjirofo hitantsika regny Nandongalika tany Maroantsetra, Mananara reraka tanteraka ny gasy midina ny lavanila mandroro ny vidin-jirofo jirofo clou de girofle midina ny essence zay avy agny amin'ny 9 alina tonga atry amin'ny 4 alina raha tonga tsy mividy koa midina ny cannelle zay avy agny amin'ny 9 agnaliny tonga aty amin'ny 2 am'izao fotoana zao zay efa sasatra koa no vidy azy. Ny letsia zay nampalaza ny faritra Antsinanana sy Analanjirofo hatrizay dia efa nanomboka tamin'ny taogno laza nomboko niditra ty fitondragna ty zany dia efa tsy lavorary ny fividiana ary tsy manao tsony sondrany vongo tsisy letsia ondry tsisy mpandray ataon'olo tokona 2 ampimamba ny agrément dia tsy afaka maondriny tsy afaka miexporter dia reraka zany ny mpamokatra sisy rispo. Afaka volana vitsy sisa dia iverina amin'ny vahoaka ny fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana. Fotoan'izao andiniana izay olona hitondra fanovana sy hanala Madagasikara anatin'ny lavaka mba tsy iverena ny zava-misy ny ainana nandritra izay 5 taona izay. Tsy mafeny asa nametrahana azy ireo mpikamba ny ACC hony avy amin'ny antoko fami na ny vahoaka miray androany ianao mafisiny izy ireo fa ampanay ny zava-miseho eto amin'ny firenena raha izao no efa maneho endrika fitany lana toy izao sahady ny ACC azero manimenjanary sy mbola avatsara. Mampiseho fa miteniteny foana ilay ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana raha ny zava-misy ho maliteny bypass no jerena. Io no nambara ny antoko fami na ny vahoaka miray androany. Raha nresaka ny fanakanana ireo antoko politika saika anao fanambarana tetsy bypass omaliny. Manaprofo ireny hoy ny vami fa fanjakana jolamboto no misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Tsy hitako hoe inona ny idiran'ny miaramila sy ny gendarme
ary ny polisy amin'ny fanakanana ny olona andeha hanao rapport ho an'ny vahoaka ao anaty efitrano mihidy fa nga tsy mitombona indray le tenen'ny ty le ministry ny atotany sa ministry niny teniteny ataoko hoe miteniteny foana anao nga ministra ianao miteniteny foana satria lazainao fa miditra ao anaty trano ny efitrano mihidy ny olona rehefa neo hevitra zao indray tonga indray asa indray avy amin'iza zany avy aminao ihany tsary tsy maintsy avy aminao ihany no matoa foana le izy matondra tsy mahazo miditra efitrano indray le olona fa tsy mahazo efitrano miditra indray fa aiza ihany ty fanehoan-kevitra tsika ty miary rajoel menakavy eny ampovoan'ny arabe tsy hitanareo zay tenenina tsy adinkevitra ny artikla 42 mazava ny voalaza fa tsy tokony ho kandida intsony rajoel io no tokony navoky ny HCC raha tena mpiaro lalam-panorenana sy fiandrianam-pirenena izy ireo iny lalàna iny article 42 ry matoa hoe article 42 zany dikan'izany a tsy azo kitiany io na aiza tsy azo interpréteny io tsy azo amboamboarina ny hevitra finosiny io fa hoe tsy mirotsaka fotsiny tsy mahazo mirotsaka satria tsy nahazo satria tsy manana nationalité malagasy trony a le Ian Rajoel dikan'izany tsy mahazo mirotsaka filopirenena satria vazaha lalàna frantsay ny anazy ny nationalité frantsay ny namaika azy dikan'izany a za tsy manana zavatra ambara afa-tsy ny hoe arao tsara ry haute cour constitutionnelle ataovy tsara koa ny asanareo fa tsy hoe hiala cutoire soa de hiditra cutoire soa non tsisy manaiky an'izany fa ataovy tsara ny asanao fa ny aim-pirenena no ataonareo kilalao ohatra zao ve de ho rariny ve zany ny olona matoa ny olona mangataka hoe tsy mirotsaka tsy mahazo mirotsaka andre matoa Andry Rajoelina de le lalàna zay ny tokony averina avoakanareo ao tsy mahazo mirotsaka andre matoa Andry Rajoelina satria tsy manana ny zoam-pirenena mamalagasy azy intsony satria efa nariny ho an'ity antoko politika ity dia nambarany fa ho sarotra ny siny filaminana amin'ny fifidianana io raha toa ka izao no efa mampiseho endrika fitanalana toy izany sahady ny HCC tompona andraikitra feno amin'ny fahafahany rehetra afaka mirotsaka maneho hevitra ankalalahana amin'izao vanim-potoana izao ny seny ho etrany ny nambarany fa tsy nafaly ny mponina tetsy ambany disy ny fomba fametrahan'ny komuna ny Dabapako teny an-toerana ny bahana toerana sy fiaramantsy izany akana tonga savorovory sisy fitohanany nisy fifamovozana ny atsiprian'izay avetrany toy izao no zava-misy eto ambany dihy mampimenomenona ny mponina ny toerana nametrahan'ireo mpiasan'ny komuna Antananarivo ity Dabapako ity ny fahatezeran'ireo mponina teto no natonga azy ireo nametraka azy ity ho teo ampovoan'ny arabe ka niteraka ny fitohanan'ny fiara ny tsy fahaizan'ny komuna miasa no mahatonga ny korontana eto hoy ny fanazavana nisy akizina rary tato aminay de rehefa nisy akizina rary de amoaka tomobile de tery de rehefa andresana ilay olona nanisaka an'le Dabapako de ozy izy hoe aleo eo ozy izy fa iverina eo zareo de rehefa miverina zareo de nidomina vao maika nakaty amin'le tomobilako taty le izy de vao maika naiky ankasoka mihitsy ary de sady lasa izy niteny hoe aleo eo fa zay tsy anisaka an'io zay ny vava nataony de rehefa nangorona fokon'olona zay hoe andao arobataina eny ampovoana arabe eo rehefa samyzay ihany no zavatra misy de rehefa mibatainay de nanantona polisy hoe lasa embarras de circulation izy sy ny tariny fa aleo zay antso tompona andraikitra tonga teo solotenan'ny commune de niantson'ny lehibeany de nitenen'ny lehibeany hoe ho asorina ozy izy ty Dabapako ty de ho avoaka daholo ny tomobile de avy eo averina eo le Dabapako de zay moa niteny anazy hoe ahoana moa zany no anekeny an'izay satria eto ny fitadiavam-bolanay reo tomobile mipetraka rehetrarehetra sy moteur eo miasa eto daholo ka raha ho asorina reo de ho averina eo to amin'ity parking malalaka ty le Dabapako de ahoana ny fitadiavanay rehetrarehetra amin'izay fotoana zay de niteny anay izy teo hoe aleo fa ho asorina ozy izy ny Dabapako de raha ihany ny Dabapako ajanony eo de hatramin'izao izy mbola tsy verina fa indrasanay foana mpianatra eo amin'ny toeram-pianarana mamily fiarakodia eo akaiky eo no voateriny verina no bahana n'ilay Dabapako mantsy ny fiara tokony anaovana andrana ka tsy afaka nanao izany ny mpampianatra
mbola tsy tafavoaka mihitsy zay ty auto école anankiray eto amin'ny devant ty zao efa mpianatra BDP ny ariva teo ny tonga teo hoe andeha hanao conduite de tsy tafavoaka hatramin'izao moa le ankizy narary tato aminay tsy maintsy voatery indray namoaka voly zay andeha tak ilay fandaminan'ny commune mihitsy no magaga ko hiatrany ireo mponina eny an-toerana mipetraka eny amin'ny sisiny arabe ny tomobile nipetahany zala takedare maka parking normal ndray zay ka finy amin'ity tabapako ty de tsy hitatsony le iainana samy gasy ary hoe zany ny famonsy anao zay mafapaty antoka eto no mafisin'izy ireo atrandry fa mbola itoy ny famerenana ity dabapako ity eo ampovoana arabe raha toka tsy tonga maka azy eo ny mpiasan'ny commune izay nametraka azy teo ho hiatrany ireo mponina eny manodidina eny fa tsy mitsaha mitombony isan'ireo ankizy tezaina iny amin'ny karazana kanisa-tsokajiny amin'izao fotoana izao olana ara-piarahamonina ara-tsosialy sy raha atao bangitokana no antony tsy maintsy mivelatra mahomby ny ankizy vao mivoaka ny akany horeharehan'ny ankohonana ny alana sy ny fiarahamonina misy ny tetikasa fampanarahana finitra sy nisy akalitaon'ny fandraisana amin'ny fiarovana ny ankizy eto Madagasikara na ny Coapem handehan'ny faharoa izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany Andomiaratina sy Mateo Prince. Mitombo manaraka ny orana ara-tsosialy eto Madagasikara nisan'ireo ankizy tezaina eny amin'ny akany. Zaza voateraka hatramin'ny 12 taona ny ankamaroany. 70 isanjato amin'ireo ankizy vavy avokoa ny tombana nataon'ny tompon'andraikitry ny akany iray. Porofo ny tsy fanomezan-danja ny vehivavy ny zava-misy. Ny zaza amin'ny akany aloha matetika entre 10 à 13 ans 15 ans eo fa misy ny zaza voateraka ny any amina manokana zao dia misy zaza voateraka fa zay zany tena sala taonany eo amin'ny 10 à 15 ans eo dia vavy ny betsaka zay ahitana taratra hoe ny fanabeazana ny vehivavy zany mbola latsa-danja eto amin'ny firenentsika mihoatra amin'ny lehilahy fa ny ankamaroan'ireo zazavavy ireo dia tsy navita fianarana na tsy nampianarana mihitsy par rapport amin'ny toerana ny viny misy faritra sasany eto amin'ny firenentsika moa zay tena mbola kolotsaina mihitsy zany hoe vehivavy tsy maninona na tsy mianatra dia zay mahatonga ny vehivavy zany ataoko hoe any amin'ny 70 isanjato any mihitsy ny vehivavy zazavavy mipetraka amin'ny akany mihoatra ny amin'ny lehilahy zany. Fandalovana fotsiny akany fa tsy natao hipetrahana mandrakizay. Tsy maintsy miverina amin'ny fiarahamonina na ny fianakaviana misy azy araka izany izy ireo. Mitombo zany ny olona ara-tsosialy eto amintsika ka mahatonga ny ankizy lasa mipetraka amin'ny akany ka zava-dehibe ho an'ny akany ny fahafahana mamerina ny ankizy ny vao fiarahamonina mizara telo io na izy misy manangana na izy mipetraka amin'ny antsoina hoe famille d'accueil raha hoe tsisy famille na izy miverina fianakaviana ny andohany satria tsy tokony misy mihitsy zany ankizy mipetraka amin'ny akany mandrakizay zany fa tokony fotoana mandalo foana zany mipetraka amin'ny akany fa tokony hoe antsoina hoe projet de vie zany hoe ankizy tsirairay avy zany manana zotram-piainana hivoaka ny akany fa ny fotoana ny mametra anazy tsy maintsy mitady ny fomba rehetra andavorariana ny fitaizan'ireo ankizy be azy naraka izany ny akany nanampibetsaka azy ireo ny fisiany tetika asa Coapem na ny kalitaon'ny fandraisana amin'ny fiarovana ny ankizy eto Madagasikara na ny lafiny famatsim-boly zany na ny fenitra takina. Ary misy ny fenitra na minimum standard ozy ny filazana azy zay tsy maintsy arahanay ary fanarahanay an'iny zany mahatonga ny famatsiana hafa koa amin'ny akany satria ny mpamatsy lehibe zany tsy anampy akany tsy manara-dalàna sy tsy manaraka fenitra ka tena mampitombo lanja ny toerana misy ny akany zany na ao anatiny na ivelany ny fisian'ny tetikasa toy izao. Fifaliana ho an'ny ankizy miteny hoe tamin'ny akany na zao loko an'izao angovo afahako miatrika fiainana fa tsy sanatria ho enatra ho an'ny ankizy mandalo akany fa ho lasa ho riariany azy hoe raha tsy tao amin'ny akany tsy afaka niatrika amin'ny fiainana. Nampahafantarana ary natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ity tetikasa Coapem ity. Tetikasa andiany faharoa aritra roa taona no volavolainy SOS Village Enfance ny ministera ny mponina. Akany 20 ato anatin'ny faritra Nalamanga no hisitraka ny tetikasa. Tanjona ny fifandrombonana amin'ny fampiarana ny zony ankizy izay anatin'ny akany, ny fiarovana azy ireo hisitraka ny zony ary ny fiarametan'ireo akany mitaiza ankizy sy ny fanjakana ifanohana ho fiarovana ny zony ankizy. Tsy atrasy saripady mirakitra lafin-zavatra maro toy ny olana ara-olona, ara-pitaovana, ara-moraly sy ara-tsaina ny fiarovana ny ankizy ka antony anaovana izao tetikasa izao. Amaranantsika ny fampalalam-baovao toy ny mahazatra ny maresaka iraisan'ny pirenena.
Mavesatra ny takaitra vokatry ny orambe ka natonga tondra-drano tany amin'ny faritra Tsinanana voan'ny Pakistan. Olona iray etsy no tsy maintsy nafindra toerana tanàna Anjatony sisy tany fambolena amina hektara maro ihany no rava tanteraka. Mbola mitohy hatramin'ny androany ny famonjena ireo rehetra-bona na dia efa tamin'ny alahady lasa teo aza no nisehon'ny orambe tany ny toerana. Onja lalaina Ranaivo Manana sy Andry Rakotomalala. Olona iray etsy eo nafindra toerana tany amin'ny faritany Punjab ao Pakistan no nitondra-drano misy any amin'ity firenena ity. Tanàna Anjatony maro sy tany fambolena amin'ny 100 hektara ihany koa ny difitry ny rano tanteraka. Mbola mitohy ny fanavotana ireo olona trabona any amin'ny faritra Tsinanana voan'ny Punjab na dia efa nanomboka tamin'ny alahady lasa teo aza nisy ny orambe tany an-toerana. Hatramin'ny 7 Jolay no nakaty, olona 12 no maty vokatry ny tondra-drano tamin'ny Pakistan. Nampangain'ireo manam-pahefana Pakistanais fa tompon'antoka amin'izao loza izao i Inde izay mamarina andren'ny rano any amin'ity firenena mifanila vodirindra amin'ity. Tsy maintsy mampiasa sambo kely aingam-pandeha ny mpamonjy voina amin'ny Pakistan anavotana ireo olona any amin'ny tanàna mbola difitry ny rano. Raha ny antotanisa dia olona 570 farafahakeliny ny namony ainy no nitondra-drano. Firodanan-trano, fiotsahan-tany ary tranga hafa nateraky ny orana nanomboka tamin'ny volana Jona ka hatramin'izao tany Pakistan. Mialohan'ny amaranantsika ny fampalalam-baovao dia nitondra ny teny fampinonana ho an'ireo namana sy havana namony ainy atetsy amin'ny kianjan'ny Bariany Mahamasina ny filoha teo aloha no sady kandida Marika Ravalomanana. Tapitrary ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity ankasitrahana firenenao nanaraka izany hatramin'ny farany ataony mahazatra dia ny fandarana ona-marina ny fandarana Global News ireo no arainao avy hatrany ao arian'izao fampalalam-baovao izao. Feonao kinina io kosa no alohateny horonan-tsara indray miseho atolotry ny MBS-ao ho amin'ity androany ity ny sampana fampalalam-baovao mamy fotoananao amin'ny rahampitso indray velomary tompoko.